mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity alatsinainy itya ary tonga amin'ny lesona ho an'ny lehibe indray isika misotro Andriamanitra isika ny amin'ny fitahiny sy ny fitantanany mialohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra mbola vempisaoranao zahay fa mbola tratra izao andro izao indray ary menao fotoana fa ny mandinika ny teninao. Mangataka aminao mba mindra fonay sy hamelany eloka rehetra ary koa miposaka ny fahazavana mandrakariva eto aminay mba hahafahanay mahita ny fitiavanao indrindra ny voninahitrao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ilay zava-niafina, ilay zava-niafina ela tao amin'ny filazantsara. Ilay zava-niafina ela tao amin'ny filazantsara. Namaky isika ny Efesiana 4:7 tamin'ny omaly dia fantaina mipetraka dia hoe raha niresaka n'ilay zava-miafina isika dia inona moa zany ilay zava-miafina nambaran'i Paoly? Mario mandrakariva ilay teny manaraka ireto raha eo am-pandinihana ny Efesiana 4:7-1 ka hatramin'ny 9 eo ianao. Voalohany dia hoe ho an'ny jentilisa manokana izay membre ny fiangonan'ny Efesosy no nisoratan'i Paoly an'io ampahany amin'ny taratasiny io. Faharoa dia manambara ny tenany ho mpitondra ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena azy ho an'ny mpino jentilisa i Paoly. Ary izany fitondrana izany, izany fitantanany fahasoavana na dia fomba nanehoan'i Paoly ny hiraka nampanaovina azy ary ny torin'ny filazantsara amin'ny jentilisa. Ary fahatelo dia milaza i Paoly fa misy zava-miafina nampahafantarina azy. Lohahevitra izay efa nisoratany tany aloha tao anatin'ny taratasiny izany dia ny zava-niafina ny ao amin'ny Kristy. Tsy fanirian'i Paoly no hieveran'ny olona azo mpamorona ny filazantsara kanefa hamafisiny kosa fa asa fanompoana nomen'Andriamanitra azy ny hanambaran'izany. Fa efatra, tsy Paoly irery no nanambara mialohan io zava-miafina io satria nampahafantarina an'izany koa ireo apôstôly masina sy ny mpaminan'i Kristy tamin'ny fomba tsara lavitra noho ny fomba nanehoan'Andriamanitra ny drafiny tamin'ireo taranaka lasa. Ny hoe mpaminany eto dia azo inoana fa manondra an'ireo izay manana sy mampiasa ny fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana teo amin'ireo fiangonana kristianina voalohany fa tsy ireo mpaminany eo amin'ny testamenta taloha izany tsy akory. Zava-miafina izay tsy fantatra fa iny dia manjary azo antsoina hoe tsy ambaratelo fantatry ny rehetra ankehitriny. Farany, ambaran'i Paoly fa izany zava-miafina izany dia ny ahatongavan'ny jentilisa ho mpiray lova sy ho tena iray ary ho mpiombona ny teny fikasana amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara. Fenao fanampony filazantsara i Paoly amin'ny indrindra ny amin'ny fomba fanehoana izany amin'ny fiangonana izay misy jiosy sy jentilisa. Manjary vato mandrafitra ny fiangonana voavoan'Andriamanitra ireo vondrona roa ireo ary manjary olom-baovao iray dia ny fiangonana. Azontsika lazaina fa ankehitriny dia voaova izy ireo, tsy mpifahavalo intsony fa tonga mpiray lova, tena anankiray izany ary momba ny tena iray dia ny tenan'i Kristy ny tenan'Andriamanitra ary mpiombona ny teny fikazan'ny filazantsara.
raha fitena ny lesona antsika androany dia hitantsika tokoa fa nitao amin'ny fanahy Paoly mba hampivondrona ny karazan'olona izay nisaratsarany kolotsaina, nisaratsarany sarangany fiarahamonina. Rehefa amin'ny Kristy tokoa dia tsy misy ampifahavalo fa mpiray lova ary tena iray ao amin'ny Kristy isika satria mpiombona ny teny fikasan'ny filazantsara. Lany tsara ihany ny tanjontsika ary fanahy masina mitovy ihany no miasa ao anatin'ny tsirairay avy. Maominao anie izany lesona izany ary ahafahanao maka lesona ihany koa mba nitsy ny dia, ahafahana mamerina ihany koa izay rehefa taom-balaka ny ala ka hitory fitiavana amin'izy ireny dia naneo ny fitiavan'i Kristy. Vavakintsika, sotro anao izay raha eo ny amin'izany teninao izany amin'ity anio ity. Sotro anao hatsany izay mamposaka ny fitiavanao anay, ampianaro izay Tompo mba handefitra ny ampoponay ka anao loha laharana ary zara ny fitiavanao amin'ny hafa. Aoka izay handeha araky ny nanirahanao anay fa tsy handeha araky ny eritreritray ary ampio izahay ahiainao anao ary ahay anaraka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.